Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ity arivany alatsinainy fa enina ny volana febroary 2024 ity. Luc Larsen no manolotra anao ny vaovao ary faly tafahoana aminao indray. Tonga dia hiditra avy hatrany amin'ny atsipiriny vaovao tsika satria efa iaina tsika isan'andro zany. Indrindra moa nandritran'izay telo herinandro izay dia niaina tao anatin'ny kanina 2024 ny olona maro teto ambonin'ny tany ary anisan'izany isika Madagasikara. Noromban'ny Camerounais indray zany fandimina zany hoe tompon-daka ny Afrika zany eo amin'ny baolina kitra no motsanina izy ireo tamin'ny sarosy ray ny Egyptianina tany Gabon tamin'ny omaly tena nahoraka tokoa. Mamitina tsika zany Jacquinot Rakotomanana. Funcionó a lo largo del partido, bastante reacio Cooper en ese sentido. Bueno, en el torneo solo... Tamin'ny roa norainy batany Cameroun ny fandresena nanoloana ny Egypte nandritra ny famarana ny fiadina ny tompon-dakan'ny Afrika ho an'ny ekipa pirenena na ny kanina 17 natao tany Gabon. Amboara fadimy azony liona tsy voafolaka moa ity hazo nomaly alina tao amin'ny stade de l'amitié en Libreville ity. Ny faraona nefa nanokatra nisa teo amin'ny trafaroa amby roapolo tamin'ny alalan'ny Elneny. Ny Egyptianina izay nanjaka tamin'ny fizarapotona voalohany. Tsy nanaiky ho resomora nefa ny mpilalao ny mpanazatra Hugo Broos ka niezaka hatrany teo amin'ny fizarapotona faharoa. Nisy vokan'izany rehefa nanasahala ny isa Yen Koloza ny solony toerany Tenke no ny ratra nahazo azy. Nanomboka teo dia nahazo hery vao ny Camerounais. Tany amin'ny minitra fa 7-20 vao napiditra ny baolina ny batan'ny ekipa ny fandesena i Aboubakar rehefa nanakorotana ny vodilaran'ny Egypte sy ny mpianto-tsatokazo El Adari. Navita ny valinadiny tamin'ny famaranany kanina taona 727 sy 7 araka izany ny Camerounais. Tetsakilan'izay dia tsy totosan'ny Egypte ny fanamby bata fambaliny ity amboara aty Afrika ity.